Alo baolina kitra ho an'ny sokajy zandriny ihany koa ity fandrian-dalana amin'ny fiadiana tompon-daka ho an'ny sokajy division voalohany iny lalao maromaro no tanterahana tamin'ity farany herinandro ity kianja telo nandray izany ny teny Tsahamasina Itosy ny tany Kario ary ny tetsy amin'ny kianjan'ny Masindahy Misely tetsy Aparbe vomen'ny namana Zakinora Kotomana ao anatin'ity fanadihadiana ity ary nivokatra tamin'izany. Ny kianjan'ny Karion Tsahamasina Itosy ary ny Saint-Michel Aparbe no nandray nitoy ny andro voalohany fiadiana ny tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra sokajy zandriny omaly asabotsy. Ireo ekipa folo no tsy mba niatrika izany andro voalohany izany indray araka izany no niakatra kianja. Tsy ivona fa efa navita izany andro voalohany izany ny ekipan'ny AS Saint-Michel sy ny IFC tamin'ny herin'ny sabotsy. Tetsy amin'ny kianjan'ny Saint-Michel Aparbe aloha dia fandresena iray tamin'ireo lalao ho an'ny sokajy taona telo no azon'ny ekipan'ny Tana Formation rehefa nitiona tamin'ny ekipan'ny LGK Plus. Ho an'ny latsaky ny 12 taona dia nisaraka ady sahala roa ny Tana Formation sy ny LGK Plus. Ho an'ny latsaky ny 15 taona dia mbola nisaraka ady sahala rairay ihany koa ny Tana Formation sy ny LGK Plus. Ary ho an'ny latsaky ny 17 taona dia nandresy ny LGK Plus ny Tana Formation tamin'ny isa 3-0. Tany Karion kosa indray dia fandresena roa tamin'ny lalao telo azon'ny ekipan'ny Ezami no nanoloana ny ekipan'ny Kospien. Latsaky ny 13 taona ny Ezami sy ny Kospien nisaraka ady sahala rairay. Latsaky ny 15 taona resin'ny Ezami tamin'ny isa 12 ny Kospien. Ary ho an'ny latsaky ny 17 taona dia ny Ezami mbola nandresy ny Kospien ihany tamin'ny isa 2-0. Marina fa ny Barea no nitondra ny anaran'ny ekipan'ny Ezami teo amin'ny sokajy 15 taona.